Fanangonana ny basy miparitaka ato anatin'ny faritra Menabe no tanjony fampitsoran-keloka mandritra ny iray volana izay nanomboka ny 17 ny volana septambra ka mifarana ny 17 ny volana oktobra izao. Io no antsoavo nataony Andriamatoa prefet ny Morondava ka nampahafantarina an'ireo distrika 10 ato anatin'ny faritra Menabe. Entanina zany isika vahoaka rehetra izay manana basy-panjakana. Midika hoe basy-panjakana zany basy tsy tokony tazomin'olona zany fa niparitaka mba hamerina an'ireny basy ireny aty amin'ny fanjakana. Ho antsika rehetra izay manana basy niparitaka tamin'ireny taona nafapana ireny, zay natao hoe basy première catégorie tenenina amin'izay zany dia entanina antsika anatin'ny iray volana mba hamerina an'izy ireny aty amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny gendarme zany fa tsy misy ny arakaraka. So dia matahotra antsika hoe rehefa tonga any dia ho tazomina na ho gadraina fa zay mihitsy zany tanjona amin'ilay volana fampitsoran-keloka zany mba hamerina ireny basy ireny. Zay le voalohany zay zany karazana basy voalohany le basy-panjakana zany na première catégorie. Ho antsika rehetra koa zany any ambanivohitra ambanivolo rehetra any izay manana basy azo tazomina na hoe basy deuxième catégorie na troisième catégorie zany ka mbola tsy nanao taratasy ianao satria mety eo tsy fisina voalohany indrindra aloha eo ny fahatarana nefa misy période manao an'izy ireny ny fanavoazana an'ilay basy zany taratasy basy dia mbola entanina ihany koa zany mba ho avy eo amin'ny bureau ny préfecture amin'ny bureau district manodidina antsika iaby zany miandry vazo mahaby sy rehetrarehetra fa avoazana koa taratasy tsy misy arakaraka koa io. Faramafisana ny fampandrifahalemana no tena antony izao iray volany fampitsoran-keloka izao fa tsy isy ny arakaraka ka anantona ny Brand district na koa ny BSPD ito ambonivohitry ny Morondava.